Ankafirin'ny indray toko klasy toko vavy no hitsidiako ny tokatranao manaraka an'izao fampalalam-baovao ny real news ny Vaovao Marina izao amin'ity alina ity ary ankafirin'ny koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra ary dia ireo lohateny-baovao no dia ankafantsika izany. Piasan'ny kiraomasy ny fianakaviany miisa 340 no naratra vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika fanakanana ny fiarabe mpitatitra kiraoma ny orinasa APC tany Brioville Omaly raha nitatitra ny piasan'ny kiraoma eto Antananarivo. Tsy manam-bola hividianana fanafody hitsaboana ireo maharatra nefa ireo piasa izay efa tsy nandray karama nandritra ny herintaona ho ny mpiara-miasa amin'izy ireo eto Antananarivo. Sy mitombina ny fiakaran'ny arikarena faobe 4.5 isanjato vinavinainy ny fitondram-panjakana ho an'ny taona 2024 raha efa nametraka ny fitombon'ny arikaren'ny Madagascar amin'ny taona ho avy ho 3 isanjato ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho ny firaisamonim-pirenena CCOC. Maneho ny ihany ny amin'ny ampiasaina marina ny 1.10 isanjato ny teti-bola izay voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ihany koa ny firaisamonim-pirenena raha ny nambaran'izy ireo. Andatsahana orana artifisialy na andefasana pluie provoquée any Andekaleka mba isin'ny rano mampiodina ny milina mamatsy herinaratra ho any Antananarivo manomboka rahampitso ary aharitra 5 andro. Mijanona amin'ny Antananarivo sy Fianarantsoa ny fandatsahana orana noho ny tsy fananana fiaramanidina afa tsy iray ihany anatanteraka io fandatsahana orana artifisialy io. Diarantsika amin'izao ela kosa indray izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso dalana. Anao indray amin'izao alatsinainy mahafinaritra izao misy fantatra herinandro vaovao isika saingy ihany koa mamarana ny volana novembre 2024 anisany nanamarika tao anatin'iny volana iny ny fiakaran'ny hafanana mihoatra ny tokony ho izy izay mahatonga izao hafanana mihoapapana izao mbola hitoy anefa izany ao anatin'ny 3 volana manaraka eo. Adahoara aloha jerentsika indray ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso talata fahavoloan'ny volana Desembre 2024. Raha jerentsika ao anatin'ny tapany maraina hatrany dia andrahoana aloha ny andro hita Antananarivo eto raha toa kosa ka ifandimby andrahoana sy ny masoandro any amin'ny faritry Fianaratsoa any. Tsy adinontsika tahaka amin'ny mazatra ny mitsidika kely ny any Anosy any raha ho an'ny tontolo andro ny rahampitso aloha dia ifandimby andrahoana sy ny masoandro any ka raha maripana kosa dia mandinona ny 420 hatramin'ny 720 degré. Ao anatin'ny tapany maraina dia isy ny orana tandrifindrahoana any amin'ny faritry Mahajanga any raha toa kosa ka orana ray ikotroka no hitantsika any Antsiranana any. Mbola hitoy hatramin'ny hariva izay orana ray ikotroka any Antsiranana izay saingy isy ihany koa izany eto amin'ny afovoantany eto sy ny any Fianaratsoa ary ihany koa any Mahajanga any ka dia aza adino ary ny arorana satria dia orana ray ikotroka aloha no isy ho an'ny rahampitso. Vinavinaina ho 20 degré maripana ambany indrindra hitantsika eto Antananarivo any rahampitso raha toa kosa ka 30 degré maripana ambony indrindra izay hitantsika any Toliarany. Amin'ny 5 ora mahery 4 minitra indray no hiposaka ny habe masoandro ho an'ny rahampitso raha toa izy ka hilentika amin'ny 9 ora mahery 15 minitra. Zay ireo ny vinavina ny mety ho toetry ny andro fa dia manome fotoana anao amin'ny rahampitso indray tsena volana vaovao isika. Veloma tompoko. Iverenantsika ao arana vetivety indray ary aloha ireo lohateny-baovao. Piasan'ny kiraomasy ny fianakaviany miisa 340 no naratra vokatry ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika fanakanana ny fiarabe mpitatitra kiraoma ny orinasa APC tany Brioville Omaly raha nitatitra ny piasan'ny kiraoma eto Antananarivo. Tsy manam-bola hividianana fanafody hitsaboana ireo maharatra nefa ireo piasa izay efa tsy nandray karama nandritra ny herintaona ho ny mpiara-miasa amin'izy ireo eto Antananarivo. Sy mitombina ny fiakaran'ny arikarena faobe 4.5 isanjato vinavinainy ny fitondram-panjakana ho an'ny taona 2024 raha efa nametraka ny fitombon'ny arikaren'ny Madagascar amin'ny taona ho avy ho 3 isanjato ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho ny firaisamonim-pirenena CCOC. Maneho ny ihany ny amin'ny ampiasaina marina ny 1.10 isanjato ny teti-bola izay voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ihany koa ny firaisamonim-pirenena raha ny nambaran'izy ireo.
andatsahana orana artifisialy na andefasana pluie provoqué any Andekaleka mba isian'ny rano mampiodina ny milina mamatsy herinaratra ho any Antananarivo manomboka rahampitso ary aharitra 5 andro. Mijanona amin'ny Antananarivo sy Fianarantsoa ny fandatsahana orana noho ny tsy fananana fiaramanidina fa tsy iray ihany anatanteraka io fandatsahana orana artifisialy io. Hidirantsika avy hatrany ary ireo antsipiriam-baovao. Mbola ny fampiraharaha tamin'ny toeram-pivarotam-panafody androany ireo mpiasan'ny kraoma sy ny fianakavian'izy ireo izay naratra nandritra ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana tany Brieville omaly raha ny tatra nataon'ireo mpiasan'ny kraoma eto Antananarivo androany. Manano sarotra mantsy ny enti-manana hividianana fanafody hitsaboana ireo maratra noho ireo mpiasa efa tsy nandray karama nandritra ny herintaona hoy ireo mpiara-miasa amin'izy ireo. Ny fanakanan'ireo mpiasan'ny kraoma ny fiaran'ny orinasa APC izay mitatitra ny kraoma any Brieville na tonga ny fandravany mpitandro ny filaminana ny hetsika ka nisy ny faharatrana teo amin'ireo mpiasa sy ny vady aman-janany raha nitatra aveto Antananarivo. Tojo rabe faritra sy lanitra Samelisana. Naparitaky ny mpitandro ny filaminana tamin'ny bomba mandata-dranomasy ireo mpiasa sy ny fianakavian'ny mpiasa ao amin'ny kromita malagasy any Brieville rehefa nanao fihetsiketsehana tany antoerana omaly. Vokany mpiasa manodidina ny 13 hatreto no tratry ny aretina sy maratra raha nitatitry ny mpiasa ny kroma eto Antananarivo. Omaly lady nisy fifandomana teo amin'ny orinasa ny mpiasa ny kroma sy ny vady aman-janany dia ny ankilan'ny force avy any Ambatondrazaka. Ny antony moa zany dia le efa no lazainay teto misy an'ilay APC amoaka kroma ka tsy ara-dalàna ilay taratasy amohan'ny APC an'ilay kroma dia zay no natonga an'ilay mpiasa nanakana an'ilay kroma tsy ho avoaka. Nakan'ny force avy any Ambatondrazaka moa zareo zany nientina namakina an'ilay barazy nataon'ny mpiasa dia raikitra ny fifandomana teo. Be da be ny naratra zany ary vao eo moa tsy mitsahatra mifandray amin'ilay namana solitena mpiasa any Brieville fa be da be maratra fa ny olana zany ilay fanafody hitsabona anazy ny tsisy dia miagosy any amin'ny pharmacie zany zareo zao hitsabona ny olona amin'ny naratra omaly dia androany zany mbola miagosy amin'ny pharmacie satria tsisy vola intsony hitsabona an'ilay maratra. Tsy manana ny fahazondalana hitatitra ireo kroma ireo ny orinasa APC raha ny anambarany ireo mpiasa ny kroma ka izay no antony nanakaran'izy ireo ny fiarabe izay niteraka fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana. Nitatitra azonay avy any zany tonga avy any Andrimiana ireo camion ireo tamin'ny Enora Maraina camion valy teo eo miaraka amin'ny responsable ny APC dia tsy sa tonga dia namaky an'ilay barazy zareo fa ny andro ery alavidavitra ery aloha mandrapatonga an'ilay force avy any Ambatondrazaka dia tonga ilay force dia tamin'ny 10 teo eo zany ilay force no nanantona ny mpiasa teo nanao négociation teo dia nanazava mpiasa moa zany hoe mila an'ilay taratasy fotsiny izahay fa rehefa mazava ny taratasin'ilay APC avelanay mandeha kroma io tsisy nefa ilay taratasy zany dia tsy maintsy nanao herisetra zareo zany namakina an'ilay barazy. Niembotra aloha zany zareo dia nanantona tsikelikely dia sady nandefa lacrymogène noho ny tifitra dia zay zany tsy hijanona anao an'ity hetsika ity raha tsy misy famahana olana avy any amin'ny fitondram-panjakana. Itsaikilany mbola nanao hetsika milamina niaraka tamin'ny soram-bavety androany ny mpiasa ny kromita malagasy eto Antananarivo. Bomba mandata-dranomaso misy 5 no natifitry ny zandary tamin'ireo mpiasan'ny kraoma izay nanao fihetsiketsehana omaly ary tsy nisy ny naratra mafy raha ny nambarany sekretera-panjakana miadidina ny zandarmaria-pirenena androany. Tsy emotra amin'ny fandravana ny fihetsiketsehana izay manohitohina ny fivezivezena amin'ny lalam-pirenena fahatelo amin'ny 30 ny zandarmaria ho ny jeneraly Richard Ravalomanana. Laza kosa ny solombavam-bahoaka ny sara-tanàna fa efa misy ny fifampiresahana hatrany amin'ny filohampirenena ho fitadiavam-baolana mikasika ny kraoma. Fanampanazavana ry. Ny namany ihany no nitorabato ny mpiasan'ny kroma iray izay naratra omaly ho ny sekretera-panjakana miadidina ny zandarmaria-pirenena androany. Tsy maintsy nandrava ny hetsika ny mpitandro ny filaminana mba ahafahana mamerina amin'ny laony ny fifamezivezena tamin'ny lalam-pirenena fahatelo amin'ny 30 izay nosakana ny mpiasan'ny kroma ho ihany jeneraly Richard Ravalomanana. Fa ny zavatra misy lalam-pirenena fahatelo amin'ny 30 route nationale numéro 33 no nobanana zany.
io zany mba teneniko foana hoe mitakio zay takianareo fa mba hajao kosa zany ny faran'zay azo atao tsisy idiranay mihitsy ho le resaka hoe karama tsy voray kroma zany inona ny idiran'ny gendarmerie am'zany inona ny idiran'ny mpampiasa lalana am'zany any am'izay tokony takian'olo izy nitakiana fa raha ohatra hoe avy ary zao le olona itory rehefa avy eo hoe ity olona ty nanao an'izao dia za miala tsiny no avadika andrefa hoe ny gendarmerie dia manao an'izao fa raha mametraka fitoriana ny olona zay victime dia andray andraiky zay mbola anao anketiko tsy resaka fampitao rehefa fafezahana hoe mba nieritreretiny hoe mba olon-dehibe ihany zay olona mety amin'ny Facebook miteny an'izany fa raha izy mivosakana ny kebakebadalina hoe tsy mahazo mandeha eto anao nefa ndeha ody izy dia ahoana ny zavatra miseho any amin'ny lalam-pirenena any overy any nefa ny dalo ary zany mbola misy ny mpimasy ny dalo mbola misy dimy grenade lacrymogène mipoka atao dia ny rava zany le olona tsisy naratra fa gratinure ozy zareo no ray vatony namany ihany no mitorabato anazy zany fa tsisy nikasian'ny gendarme tanana ndrona ray azy rary ny fitakiana ataon'ireo mpiasa ny kroma ireo noho ny tsy fahazona karama ao anatin'ny 12 volana hoy ny solomam-bahoaka saingy tsy tokony anoitohina ny filaminam-bahoaka le izy aloha ny zava-misy amin'ny société économique malagasy mampalahelo ary ny tenako manokana dia niaraka tamin'ireo mpiasa ireo tamin'ny fotoan'androny niarany tolona taminy amin'ny fitadiavana vahaolana mikasika ny famahana ny olana zay menjady amin'zareo ataovy kosa moa hoe 12 volana tsy mandray karama zany mafimafy any zany fa ny solomam-bahoaka manokana rehefa le fitakiana ny vadika fahanalana olona zay olona tsy tompona andraikitra akory satria olona vao tonga teo amin'ny toerana no ezahana sorona nefa le olana nisy tao kroma efa napetraka amin'ny fitondrana teo aloha solomam-bahoaka zany tsy miara-dia amin'izay sosokevitra zay hoe raha misy ny olana kroma amin'izao fotoana zao tonga dia fanasorana ny olona no atao dia tsy miara-dia tamin'ny zalatsony fa misy kosa ampahany amin'ny société amin'ny mpiasa ny kromita malagasy miara-dia amin'ny solomam-bahoaka zay ampahany maro anisa tsy miteny miaraka mifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana saika isan'andro izay ary amin'izao fotoana zao ao zareo amin'ny seziny kroma ao mbola mitady vahaolana miresaka ao amin'ny gouvernement na any amin'ny andriamatoa premier ministre zany na ty amin'ny ministre minina zany na ao amin'ny fitantanana ankapobeny kroma zany atsany amin'ny présidence eny ny tenako zao efa ndresaka tamin'ny président radio mikasika ny olona kromita malagasy io etsakilany moa ireo mpiasa dia efa nilaza fa tsy ampitsahatra ny hetsika raha tsy voavaly ny fitakiana izy ireo Mbotendry mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena no manao fanararao tapahefana sy mampiasa ny anarany filoham-pirenena amin'ny aditany eny ny boriboritany fahadimy ho ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina Androany. Tsy azo ekena intsonina ny resaka olany fananantany no anaratsendrika izao fitondram-panjakana izao ho ny solombavam-bahoaka Naivo Raolodinina izay nanarantiranty ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta raha toka tsy misy ny fandraisana andraikitra amahana ny olany fananantany eto amin'ny firenena. Nanatanteraka fivoriana miaraka moa Androany ny voamera ny fananantany sy ny voamera ny fitsarana eo anivony anteny mera-pirenena. Totsirabefatra sy lanitra Samilsona no mitondra ny antsiprian'izay. Misy ny fanagadrana olona amin'ny tsy antony amin'ny olany fananantany ao amin'ny boriboritany fahadimy noho ny tsindry izay ataony mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena ho ny solomam-bahoaka sady filohan'ny voamera ny fananantany eo anivony anteny mera-pirenena Naivo Raolodinina. Nitaraina ny vahoaka eny Antanandrano indrindrandrindra tamin'ny nanagadrana n'Andriamatoa Velonanotsy Borinao satria dia ady madio io tena ambonina ny telma adeloka zay procuration tsy nampiasaina akory izay na le olona meky satria resy foana ny orinasa telma hatrany amin'ny cassation dia namborona an'io ary ny zavatra nampalelongo fianakaviana zay hodinian'ny voamera eto dia indimy naka fangatany telonaka nanao fangatana LP izy certificat médical dimy tany dia araky ny fitarainany dia misy olona amin'ny présidence ao manao tsindry eny anivon'ny fitsarana eny anivon'ny tompona andraikitra itsatokajany zay manontonona ny anaran'ny président. Manomboka izao dia tsy anaiky izay tsindry ataon'ireo olombotendry mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena ireo intsony ireo solombavam-bahoaka raha ninambarany Naivo Raolodinina. Ambaranay toana fa izay député dia mahazo manao motion de censure afaka manala ny gouvernementa raha ilainy zany manana maizanay izay fa tsy hoe sanatria zay olona kaikaiky ny filoham-pirenena any dia manintsindry anay ity dôly. Tokony ovan'ny fitondram-panjakana ity olany fananantany ity mba tsy hanaratsy endrika izao fitondrana izao ho iatrany Naivo Raolodinina. Tsy toinay mihitsy aty tany eto zero zay voavahan'ny fitondram-panjakana tsara no animba an'izao fitondrana izao
eto lapan'ny demokrasia amanjatony fa reto moa satonan'izay reto siasioko anareo reto dia any amponja daholo ny olona amreto eto resahana zany satria mahita irika foana le mpanambola zay tsy manana problème amin'ny journaliste voakasika ato no voatonony eto androany huis-clos moa ty fampifantarina amin'ny vahoaka fa ny fitondram-panjakana dia mihainy foana eto lapan'ny demokrasia fa tsy any amin'ny télé sy radio tsy any amin'ny treize metsony nanatanteraka fivoriana miaraka moa androany ny voamerany fananantany sy ny voamerany fitsarana eo anivony anteny meram-pirenena ary ireo teknisiany ny ministeran'ny fananantany sy ny ministerany fitsarana andinika manokana ireo olany fananantany nanotrona ity fanambarana nataony voamerany fananantany sy ny voamerany fitsarana ity kosa ny firoa-levitry ny anteny meram-pirenena avy any Fianaratsoa sy Antananarivo. Miarana anaiky ny ametrahana komisiona anao fanadidina parlementaire mikesika ny raharaha efatra eto amin'ny firenena ireo olona izay manohana ny filoham-pirenena tonga nivory tao amin'ny anteny miran-doholona androany. Tafatsangana eo anivony anteny miran-doholona noho izany ny komisiona parlementaire isahana ny fanadihadiana mikesika ny raharaha karapanondro mitovy laharana ny famonoan'olona tany amin'ny fonjany farafangana ny komisiona anao fanadihadiana momba ny fampiasam-bola nandritra ny valanaretina coronavirus ary ny mikesika ny fampidirana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika teto Madagascar. Wafindra amin'ireo olona vaovao avy eo ny fanohizana ireo fanadihadiana parlementaire ireo raha misy ny tsy fahavitany ao anatin'ny fitaovam-piasiny piasan'ny olona amin'izao ho ny filohan'ny anteny miran-doholona Rivo Rakotovao. Todzirabe fatra sy lanitra Samelsan. Notapahin'ireo olona 13 tonga nivory androany ny fanatanterahana fanadihadiana parlementaire mikasika ireo raharaha mahafampana eto amin'ny firenena. Tafiditra ao anatin'izany ny momba ny raharaha Thierry Rakotonarivo sy ny raharaha karapanondro mitovy laharana ny mikasika ny fampidirana ireo armes de guerre na ireo fitaovam-piadiana mahery vaika na dia mbola sy tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy azy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Isan'ny anaovan'ireo olona fanadihadiana ao anatin'izay komisiona izay ihany koa ny mikasika ny fampiasam-bola nandritra ny coronavirus ary ny momba ny fahafatesana voafonja marobe tany farafangana nandritra ny fahavakisan'ny fonja tany an-toerana. Ny rehefa tamin'ny fanatanterahana ity fanadihadiana parlementaire ity avokoa ireo olona rehetra na ny avy amin'ny team na ny HVM na ireo manohana ny filoham-pirenena. Fantatrareo moa zany zay fa zay ny misy anay ama groupe parlementaire présidentiel ato amin'ny olona ny misy anay ny asan'ny olona zany araka ny tsipika anatiny araka ny voalazan'ny constitution dia fa voalaza mirafitra tsara ka raha ohatra tsika manangana androany commission d'enquête ilaina zany satria izainy mahao ny olona ny olona koa izahay ady amin'ny groupe parlementaire présidentiel zany dia manapa-kevitra zany fa manaiky zay teneniny olona miaraka. Ho fiarovana ny firenena amin'ny krizy ateraka ireo raharaha mampametra-panontaniana ireo no antony izao fananganana komisiona no fanadihadiana izao ho ny filohan'ny anteny miran-doholona. Ny hevitra fototra dia mba tsy hijanona eo amina fanontaniana ny eto amin'ny firenena satria mety fototry ny reny krizy verimberina reny. Zay zany ny tena nahatonga an'ilay fanampahan-kevitra. Raha miteny ohatra fotsiny azao ny resaka doublon. Efa heritaona latsaka kely lasa zay ny teto amin'ny Sénat no nilazany hoe teo amin'ny train'ny ministre sy ny premier ministre hoe maninona re raha masokafana ny ankety ahitana ny fahamarinana tao anatin'ireny doublon voalaza ny vice-présidente eo aloha moa. Tsy nisy valina izy amin'izao fotoana izao dia mandray ny andraiky izy zany ny atao amin'ny parlement. Mazava izy amin'izay. Eritrereto nefa raha mijanona amin'izao zany mety mahatonga crise zany ny rinany mety mahatonga ny manontany tena ny olona tena atao anatin'ny fahamarinana tokoa ve nalany an'ilay olona lany tao anatin'ilay fifidianana. Inona no tombontsoan'ny firenena hijanona an'izany fanontaniana. Manana hatramin'ny enim-bolana moa farafahatarany ireo komisiona ireo hitondra tatitra ny fanadihadiana. Watolotra ny olona vaovao ihany koa ny asa raha toa ka mbola tsy vita mandra-pifaran'ny fitoam-piasan'ny olona amin'izao fotoana ho ihany Rivo Rakotovao. Mety misy tsy vita io azo atao io na tsy anatin'ny session ary zany zay ny lalàna. Nefa mety tsy vita ihany koa noho ny fahasarotana dia afaka mitohy satria zay dia anatin'ilay ataoko hoe finoana sy ny hoe misy ny fitohizan'ny fahampanjakana dia ho atolotra n'izay ireo sénateur satria tsy nyravana tsinona ny Sénat. Laha nitarika ny komisiona raharaha karapanondro mitovy laharana ny olona Olivier Rakotovaza, ny olona Thierry Ravelson kosa no hitarika ny komisiona momba ny raharaha fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika eto amin'ny firenena.
Ny lola Lémurien kosa no hitarika ny komision'ny fanadihadiana momba ny fampiasam-bola tamin'ny krizin'ny coronavirus ary ny lola Jafetra Randriamanatsoa no hitarika ny fanadihadiana momba ny raraha ny farafangana. Misy raika amin'ny folo isanjato ny teti-bola mpanjakana raika amby roapolo sy roa arivo izay nolan'iny anteny miram-pirenena no tsy mazava ny ampiasaina azy kanefa nomena ny ministera ho ny firaisamon'ny pirenena ao anatin'ny CCOC. Tsy voafaritra mihitsy ao anatin'ny teti-bola mpanjakana mantsy raha ny fanadihadiana nataon'izy ireo ny ampiasana io teti-bola io. Ankoatr'izay dia kian'ny firaisamon'ny pirenena ny fampianana ny teti-bola ny ministera ny fahasalamana amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo kanefa mbola ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana ny firenena amin'izao. Laza ho tsy afaka nanatrika ny asam-bomera natao ny komisiony vola sy ny fitantanam-bola teo anivony anteny miram-pirenena ny avy amin'ny firaisamon'ny pirenena na dia nisy aza ny fampanantenana izay natao ny anteny miram-pirenena amin'ny anatanterahana izany ho ny CCOC. Tojorabefaritra sy lanitra Samelsaona trano. Tsy afaka atratra ny fitombon'ny arikarena Vaovao 4.500 izay vina napetraka ao anatin'ny teti-bola mpanjakana raika amby roapolo sy roa arivo ny fitondram-panjakana raha tsy mametraka paikady ahafahana manampy ny sehatra tsy miankina izay tena voadona mafy tamin'ny krizy hoy ny firaisamonim-pirenena. Efa marina fa ny Fonds monétaire international zany na ny tahirim-bola iraisam-pirenena dia mamina vina ny fitombony izay arikarena izay ho 300 monja ho an'ny Madagascar ary azadonoina fa isika amin'ity taona ity zany dia latsaky ny 3,7 na moins 3,8% ny fitombony arikarenantsika ka sarotra zany ary hitanay hoe tsy dia mitombona loatra ny filazana fa azo fitombony arikarena 4.5 isanjato tsika amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo io. Ahoana moa ny anatenantsika fitombona arikarena zay toko hoe somary avoavy ihany raha 4.5 isanjato zay nefa tsy misy zany ny mesure na hoe ny fanapaha-kevitra entsika manamafy na toko hoe manalefaka ny fahavoazany teo amin'ny sehatra tsy miankina. Tsy mametraka nefa tsika paikady ahafahana manampy ny sehatra tsy miankina mba ahafahany miarina amin'ilay fahavoazany nandritra n'ity taona roapolo sy roa arivo ity izay ataoko hoe tsy nampisy an'ireo asa eo anivon'ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra ary mamparefy ihany koa ny sehatra tsy miankina. Tsy nataon'ny fitondram-panjakana laharam-pameana ao anatin'ny teti-bola mpanjakana raika amby roapolo sy roa arivo ihany koa ny lafiny sosialy ahitana ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Voalaza ny tatitry ny CCO fa na 400 mihoatra tamin'ny taondasa ny teti-bola ny ministeran'ny fahasalamana raha tsy nampitomboina ny teti-bola ny ministeran'ny rano na dia nisy aza ny fahasahiranana amin'izao. Raha miresaka tsika hoe mivoaka avy ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana ary mbola ao anatin'izany krizy ara-pahasalamana zany izay naparefo an'ireo rafitra ara-pahasalamana isan-karazany ary ihany koa mampikaikaiky an'ireo mpiasa ny fahasalamana amin'ny tsy fampiny amin'ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny enti-manana amin'ny fahatananterahana ny andraikiny dia hita fa mbola atao latsa-danja zany fahasalamana izany. Hitanay hoe mbola tsy tena mamaly an'ilay filana amin'ny vaninandro tahaka an'izao izy ny teti-bola satria ilay laharam-pahamena fototra ny fahasalamana sy ny fampianarana ny rano fisotro madio reny notra ny latsa-danja ao anatin'ilay teti-bola. Ankoatra ny fisian'ny teti-bola amin'ny tetina 5.7 miliara ariary homena ny ministera sasany kanefa tsy voavaritra mazava ny ampiasana azy dia mampiayay ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny fampianana ny teti-bola ho an'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly raha ny nambaran'izy ireo. Misy raika amin'ny folo isanjato ny teti-bola amin'izao mbola tsy fantatra ny ampiasana azy fa dia aparitaka any amin'ny ministera fotsiny anaovana investissement par procédure d'émergence fa mbola tsy fantatra hoe inona zany ny ampiasaina azy dia mampiayay ihany ny zavatra rehefa tsy voasorotra melo zany ny tena ampiasana n'ilay teti-bola eo anivona ministera anankiray. Indrindrandrindra moa fa tena latsaka be ny teti-bola
natokana ho an'ireo rafitra mpanara-maso fiadiana mikolokolo amin'ny hotelibola araiky amin'ny roapolo sy roa arivo io. Nambarany firaisamoam-pirenena moa fa nahitana fiakarana 500 isan-jato ny tedibola ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary 700 isan-jato mahery kosa ny fitombon'ny tedibola ny ministeran'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra. Noho ny fahatarana 7 andro teo amin'ny fahatongavany volavolana tedibolam-panjakana tany amin'ny antenimera-pirenena no nahatonga io fandaniana tsy ampy fandiniana nataon'ireo solomam-bahoaka io ho ihany ny firaisamoam-pirenena. Tsy afaka ninanao ny fanamarinana sy ny asam-boamera niaraka amin'ireo solomam-bahoaka raha teo noho izay fahatarana izay raha ny nambaran'izy ireo. Nanao fangatana fanaovana asam-boamera miaraka amin'ny loholona indray noho izany ny firaisamoam-pirenena amin'izao fotoana. Ovain'ny fandaharana l'invité du jour an'ny walina faha-telopolo ny volana novembre taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Zafivao Jean-Louis filohan'ny antoko politique gasy na ny gasy mifankaty no sady candidat filoham-pirenena teo aloha iresaresaka mahakasika ny fampandrosona ny Madagascar sy ny fitsinjaram-pahefana tena izy fa eo ihany koa ny tontolo ny herinaratra sy ny angovo eto Madagascar. Anasananao ary aminaraka izany. Andriamatoa Zafivao Jean-Louis indray araka izany no vahiny gasikara fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour aranao ao anatin'ny tapany faharoa amin'izao fampahalalam-baovao izao. Fa eo amin'ny lafim-baovao sosialy kosa indray no ndeha no izantsika izay fampahalalam-baovao izay 3 andro hatramin'ny 3 volana mijanona maraina hatramin'ny alina maty masoandro miandry ny fisian'ny rano eny amin'ireo pompin-drano ny dabamavo eny Ambatomaro sy Andraisoro eny. Efa mankalaza ny faharoa taona tsy fisian'ny rano aza ny pony eny an-toerana amin'izao volana desambra mitsidika izao ho izy ireo. Tsy misy intsony ny rano azo ampiasaina ary tsy amin'ny pompy ihany fa hatramin'ny any an-trano raha ny fanadadiana natao teny an-toerana androany. Ritra hatramin'ny lava-drano aza tsy misy azo ampiasaina intsony. Milaza moa ireo mponina ireo fa efa manokana vola amanitsiny ho amin'izay rano izay. Malala rakotiny irainy eo amin'ny sariny Daniel Efa. Maina tanteraka ary tsy misy rano mitetena kely aza ny toerana misy ireo pompin-drano sy ny siny benzirama amin'ny faritra Ambatomaro iny. Efa tanatin'ny 3 andro lasa izay ho ireo mponina manodidina no nisy ny fizarana rano farany. Dabamavo mifatotra milahatra amina metatra maromaro no hita eny an-toerana fa tsy misy olona miandry laharana intsony. Mitaraina moa ireto mponina ny amin'ny tsy fisian'ny rano sotroina sy ampiasaina andavanandro ao amin'ny tokantrano tsirairay. Izany tena misy fotoana tena tsy mandeha mihitsy ny rano mandritra ny tapa-bolana mandritra ny fotoana lavalava. De miandry zareo zany zay amin'ny sarotra eto zany zareo zay vao mba misy hoe fampizarana ho an'le olona eto manodididina eto. De ny tokantrano any zao misy manana rano ny tokantrano any de misy miferinaina misy mitaraina satria izy ity zany misy fotoana zany mandeha de misy fotoana ela be tsy mandeha. Isaky ny volana manombonomboka eo amin'ny volana oktobra eo zay jusqu'à hatramin'ny février mars any tena fijaliana tena tsisy rano tena tsisy mihitsy loha rano ritra. Rano tena mijaly be zay de miandry andry zareo zany manatitra zareo de rehefa manatitra zareo vomba misy ao zao tsy misy ao zao. Tena tsisy rano mihitsy ny loto anatin'ny herintaona satria nijaly zay na ny société ary tsy mihodina satria le rano tena miasa ao aminay ao zany amin'le vato. Fa raha vao tsisy rano zany na isasana ary raha manahirana hitanao fa rano efa maloto zany no angona de efa mba madio zany dinina ray dinina anasana tanana. Taninandro zany na lealoha ndray mba mitady izy any ivelany any sitrany mba sakafo hoanina. De miandry an'ity rano ity fotsiny hoe raha iandry eta zao tsisy mamianay na ny rerera satria andro bidô zany naleko eta mba afaka misikaraka mba mahazo vola kely fividianana sakafo. Milaza ho tsy maintsy mamoaka vola hitadiavana rano ivelana Ambatomaro ireo mponina eny an-toerana. Ho any manana lava-drano azy tsy misy ny rano fa ritra tanteraka. Eo ihany koa anefa ireo miandry ny rano kely tsinjaraina avy amin'ny jirama. De zay zany amin'izao rehefa hoe manasa lamba le ankizy de midina ary ambany be ary misy fanasana lamba zay ry ambany be ary amin'le kararaka ary ka io zao ritra amin'izao de misy fotoana zany de miandry sitrapony zareo ato amin'le mpanatitra rano eto de misy fotoana mitondra zareo de iny zany reglena tsitsina mihitsy zany le rano tonga.
Ny tena marina zany raha hoe misy rano zany eo amin'ny atao hoe efatra na satria misy carnet zany nena eto dia efatra no azo isaky ny carnet dia iny no réglena tsitsina ao anatina atao hoe 2 andro na tahaka izany amin'ny akapobeany aloha raha nandro efatra bidon zany raha hoe ohatrana zao olona enina mianaka sarotra be mihitsy fa tena réglena mihitsy zany le izy dia atao mihitsy zany zay mahampy azy. Faty maro zao raha oharina amin'ny orinasanay eo amin'ny herintaona zay nijaly rano ndraindray ny rano misy ndraindray tsy misy dia lasa voatery zay tsy maintsy mividy mandeha mikatokata rano ambony any amin'ny bidon dia ity simben'ny rano ity moa voaingany io natsangana 3 andro ndraindray tsisy 2 andro zao zay hitanao fa maina be zao izy ny bidon milahatra no ny rano tsy hita makaran zay ariatsiboly zany zay makarano dia ndraindray riakerana ny rano ray bidon zao ny akanainy ariary zato tsy ny eny Ambatomaro ihany fa mitaraina ho any io fa tapahan-drano io efa tao anatin'ny taona maro ihany koa ny mponina Aindrazoro ary tonga hatrany amin'ny faritra Itaosy ihany koa azy izany. Fa tsy izay rano izay ihany fa amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ihany koa dia betsaka ireo toerana izay hiarany fahatapan-jiro toy ny any amin'ny faritra Atsimondrano any amin'izao fotoana izao. Fa mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany mbola ny eto Antananarivo sy ny any Fianarantsoa ihany hatramin'ny androany no voakasiky ny fandatsahana orana artifisialy na ny pluie provoquée no ireo faritra ireo mahafeno ny fepetra ahafahana mandatsaka orana raha ny nambarany tale teknika ny famantarana ny toetry ny andro ho an'ity androany ity manomboka rahampitso izany ho any Antananarivo ary toy mandritra ny 5 andro raha toa ka efa omaly sy androany tany Fianarantsoa any andekaleka mono andro na orana artifisialy io ho fampidirana rano ireo milina manodina herinaratra any an-toerana. Olana tsy ahafahana manatanteraka fandatsahana orana amin'ireo faritra maro ny tsy fananany Madagasikara fiaramanidina afa-tsy iray izay anatanteraka ny asa ho hiatrany tale teknika misahana ny famantarana ny toetry ny andro. Malala rakotin'iray tsy Daniel Fa. Ny olana amin'ny tsy fampindrano na ho an'olon-tsotra na ho an'ireo mpamboly sy ny tsy fampiny herinaratra ary ny famainan'ny tany izay mianjady manerana ny Madagasikara no isan'ny anaovana fandatsahana orana manomboka ny volana Desambra ho ny tale teknika ny famantarana ny toetry ny andro androany. Mbola ireo faritra izay ambarany tompona ndraiky mpanjakana ihany anefa aloha hatreto no afaka anaovana izany raha toa ka manaraka ny fenitra ahafahana mandatsaka orana na tsia. Ao anatin'izany ny any Andekaleka izay anomboka ho an'ny Rampitso ary eo ihany koa ny any Fianarantsoa nanomboka omaly. Raha araka ny efa nifampiresana hatramin'ny herinandro aloha sy araka ihany koa ny hoe fepetra izay napetraka satria zahay aty mety ihany koa no mametraka ny fepetra hoe ny andro mety anaovana an'izy arakaraka an'ilay faritra zany hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay io le hoe condition favorable satria tsy azo atao mihitsy ny hoe andeha andatsaka orana eo amin'ny lanitra manga fa misy karazana rahona zany mifanaraka amin'izay fepetra zay dia raha io karazana rahona io no mijanona eo ka tsy atao le fikirakirana le fandatsahana orana dia lasa entona fotsiny le izy fa raha io karazana rahona io mafeny fepetra io no hidirana ka anaovana le fandatsahana orana dia avy hatrany mahazo rotsakorana isika karakarak'izay dia efa nametraka eo raha ho an'ny Fianaratsoa manokana zao dia nanomboka ny omaly sy ny androany ny Antananarivo izay hoe any amin'ny manodidina n'Andekaleka satria resy koa famokarana herinaratra ny tena ilana an'izy dia efa nafeny fepetra koa hatramin'ny androany ny makany mandritra ny 5 andro. Isan'ny olana sedrainy eto Madagasikara tsy ahafahana manatanteraka fandatsahana orana betsaka manerana ny nosy ny tsy fampiny fitaovana ho hiatrany ny tale teknika fa ny manahirana matetika dia ny aéroplanina satria misy pitsopitsony ihany koa misy teknikany ihany koa takina amin'ny aéroplanina ahafahana manao an'io fa tsy hoe rehefa aéroplanina dia mety toy ny hoe manao hoana ny entana mety ho zakany aéroplanina io zay tonga dia marihana fa tokony mahazaka hatrany amin'ny 500 kilao mihoatra satria ny isan'ny olo mikirakira n'lisy fitaovana ety andaniny ohatrany ahoana mahavita sidina hatrany amin'ny 3 kilometatra miala ny tany ve io aéroplanina io satria izay anisan'ny takina ao anatin'izy satria izay no hahavo ny rahona azo tifirina andatsahana n'le rotsakorana. Hatreto moa mbola tsy nisy ny tompona ndraikitra ny filazana fandatsahana orana ho any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy
izay isan'ireo olona mitaraina betsaka indrindra amin'ny tsy fampinirano sy ny orana. Eo ny avao ny toe-karena sy ny jono kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Drakaka 440 taona amin'ny vokatra 3 taona ihany no afaka navoaka tany ivelany noho ny fisian'ny coronavirus raha ny tatra nataon'ny ministeran'ny jono androany. Isehatra ny fanondranana drakaka io no tena nitondra faisana tamin'ny sehatry ny jono ho ny tale jeneraly ny ministeran'ny jono. Na ny fakana fahazon-dalana mpiakatra jono an-dranomasina aza nahitana vienany. Nanao tatitra tamin'ny tontolon'ny jono io androany ny ministeran'ny jono. Malala Rakotinireny sy Daniel Fa. Nisy fiatraikany tamin'ny sehatry ny jono tanatin'ny taona 2024 ity ny fandalovany valan'aretina coronavirus sy ny fihibohana ho ny tale jeneralin'ny jono androany. 700 no naka fahazon-dalana tamin'ity taona ity raha toa ka 500 teo aloha. Ny fanalavitra ny isa satria isan-taona dia manodidina eo amin'ny 500 eo ny isan'ny fahazoan-dalana ny permis de collecte omena avy ato amin'ny ministera. Ka tamin'ity taona ity dia eo amin'ny 400 eo na ny 1400 permis de collecte no nomena tamin'ity taona ity. Somary nihena kely izy satria fantatratsika ny antony ara-pahasalamana dia nisy ihany ny tsy fahafahana mivezivezy tamin'izay asa izay. Ao anatin'ny fanatsarana ny fampidiram-bola eo amin'ny sehatry ny jono ny fitondram-panjakana amin'izao na resaka au niveau ny mpanjono zany na eo amin'ny mpanangom-bokotra na ny resaka vola ampidiriny sehatry ny jono ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Ka efa nanomboka zay fanatsarana zay raha tsy tenantsika fa tsy ny lalam-piarina drakaka na ny kraby dia efa nisy fanatsarana be dia be natao eo amin'ny resaka fampidiram-bola zay tamin'ity taona ity. Nahitana lesoka ihany koa teo amin'ny sehatry ny fanondranana ireo vokatra toy ny drakaka velona. Nambarany fa sakatratry ny aretina coronavirus sy ny vokatry ny fandalovany aretina avokoa ireo firenena mpandray 100 isan-jato ny vokatra toa ny Chaine. 440 taona ihany koa no izany ny dratraka afaka amondrany Madagascar hatramin'izao raha tokony hatrany amin'ny 300 taona ny fanondranana isan-taona. Dia ohatra zao resantsika zany resaka crabe aloha. Drakaka zany dia misy karazany, misy ny drakaka zay velona dia mankany Chine 100 isan-jato ny vokatra. Misy ny drakaka zay congelé na morcelé traité zany le vokatra dia misy ny mankany Europa, misy mankany Chine, misy mankany Inde, mizarazara maro misy mankany Maurice reny vokatra reny. Ho an'ny drakaka manokana zao tamin'ity taona ity ny hatramin'izay zany dia manodidina any amin'ny 300 taona isan-taona no ahondrantsika mankany velany zay isaka ny karazany zay zany mitambatra dia anoany. Raha ny potentialité nagnano Madagascar dia managnatra any amin'ny 4250 taona atsika atreto no azontsika kirakirana ahondrana mankany velany. Tamin'ity taona ity 2024 ity dia nisy fiainany be da be zay fanondranana mankany velany zay raha resaka drakaka manokana satria fantatratsika ny zavatra nisehy tany Chine tany Europa tamin'ny resaka Covid-19 ity na teto Madagascar aza dia nihena be zany fivezivezen'ny vokatra tamin'izay ka tamin'ity taona ity atretotsika dia eo amin'ny 440 taona io zany ny drakaka naondrantsika mankany velany atreto. Ny 12 Desambra indray vao isokatra ny fakana fahazon-dalana ikirakira ny vokatra jono ho amin'ny taona 2024 ho ny ministeran'ny jono. Fa voatery mandeha tongotra 5-7 minitra ireo ankizy mpianatra mipetraka ao Soamandrakizay mamonjy sekoly eny Analamahitsy ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany ka ny antso nataon'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra tamin'ny fandalovany Papa Raimasina tamin'ny 2024 no nahatonga azy nametraka EPP sy CEG eo amin'ity fokontany ity ho ny filoham-pirenena nandritra ny fitokanana ny sekoly manara-penitra tao atoerana androany. Sekoly manara-penitra 5-10 no voalaza fanaorina manerana ny Madagascar tamin'ny taona 2024 ity. Nansirana Evson sy tokony anarandriana zatovo. Mpianatra miisa 770 no efa nisoratra anarana hiditra hianatra amin'ireo sekoly manara-penitra miisa 5-10 naorina manerana ny Madagascar ho ny avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika. Isan'ny notokanany filoham-pirenena Andry Rajoelina androany nandritra ny lanonana fanombohana ny taom-pianarana 2024 ny sekoly manara-penitra eny Soamandrakizay.
nafonja be le hira nataony la voix d'or teo hoe mba rehanao ve hony zany antso zany ho antenako manokana dia rehako ary nyatefa tatiapo mihitsy a ny antso ireo ankizy ny tandrondavana ny ireo ankizy ireo ray aman-dreny ny antso ana ary nanakana kely mba te hitafa aminao zay andre matofilo de nijanona dia naneo ny etaetana izy ireo hoe ny fanarinay andre matofilo dia misy tany ito ny zanakay betsaka no tsy tafiditra an-tsekoly intsony satria makany anala mahitsy mandeha tongotra 30 minitra ho an'le bebe ary 10 minitra ho an'ireo ankizy betsaka no voafokany tomobily betsaka no tsy afaka miditra an-tsekoly intsony no ny tsy fisiny zay sekoly nefa eto Antananarivo renivohitra no resaka amin'ny io resaka atao io raha EPP no nangatahany ireo ray aman-drenin'ny mpianatra rehefa nidinika tamin'ny ramatoa minisitra rehefa nidinika tamin'ny niponina tety dia hoe tsy EPP ihany no atao fa alao atao hatrany amin'ny CEG mihitsy ary tsy EPP ihany koa fa sambany ihany koa zany ao anatin'ity dia apetratsika ary misokatra ihany koa ny préscolaire sekoly manara-penitra miisa 7 moa no mbola atsangana amin'ity volana desambra ity raha nambara ny fiadidiana ny repoblika. Ny fanentanana ireo ray aman-dreny sy ny ankizy amin'ny fanabeazana ara-tsaina ary anatsahatra ny herisetra ara-batana sy ara-moraly atao amin'ny zaza no tsy maintsy amafisina amin'izao fotoana izao ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly tao anatin'ny fandaharana demokrakizy izay tafiditra ao anatin'ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy. Eo ihany koa ny fampidirana an-tsekoly sy ny fampitoviana ny mpianatra na ny manana fahasembanana na tsia raha ny nambara ny filoham-pirenena. Boky ena tapitrisa ahitana bolana boky malagasy frantsay ary ny kajy ihany koa no hozaraina eny amin'ireo sekolim-panjakana manerana nosy ho ny filoham-pirenena nandritra ny fiaona tamin'ny solotenan'ny mpianatra omaly. Isan'ny nanaovany ankizy avy any androy antsovonjy avy amin'ny filoham-pirenena ny fomba tany any an-toerana mikasika ny fampanambadiana ny zazavavy izay tsy mbola ampitaonina nandritra ny resadresaka ny fanaovany tamin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ireo ankizy tao anatin'ny fandaharana demokrakizy izay tafiditra ao anatin'ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy. Manahaka tamahay androy agny izao anjamy atao filoha raha voafeno 7 taona tovavy anankiray dia atokana trano mihitsy dia fa hoe jatovony dia raha hoe motsy amin'izay misy vahiny tonga onja ohatsy dia ny reny mihitsy mandrisika ny vahiny hoe ao misy zanako apela ao dia ao dia manoloana zavazay jamatoa filoha dia mba inona ny fanjaisana anjara sy ny fitondram-panjakana sosa tompoko. Nisy fanentanana lehibe mihitsy natao tany atsimo ary se moa dia mavitrika mihitsy ary tena miteny mihitsy an'le zava-misy any ary zay mampademokrakizy any atsika ity satria demokrasia filazana ny zavatra marina filazana ny zavatra misy zay ny zavatra ho atao misy tokoa ny fomba zay efa tokony elana indrindra fa any atsimo lay atakalo na mety ho amidy mihitsy azy ny tovavy ary matetika mbola tsy ampitoana ny ankamaroan'izy ireny araka ny teneninao teo dia mampalahelo sady mamofady ny zavatra ohatr'ireny ary zany vao mainka mampiteraka fahasairanana ao atsika satria rehefa tonga any mizara fanampiana tonga any mijery an'ilay mitondra tolo-tanana dia ny zavatra misy tokoa dia hoe misy ireo tovavy 12 taona monja nefa efa 5 ny zanany. Isan'ny nandray anjara tamin'ny fifampiresahana tamin'ny filoham-pirenena ihany koa ireo ankizy manana fahasembanana. Tokony hitovy ny zaza rehetra miditra an-tsekoly hoy ny filoham-pirenena. Ny ankizy rehetra tsy misy ankanavaka manana ny zoany avokoa na ny manana fahasembanana na tsy manana an'izany fahasembanana izany. Zay no antsony ankoatran'ireo boky ireo dia efa mamolavola ihany koa ny tompon'andraikitrany hoe mba ny fampianarana anareo
mamaky teny satria boky manokana mihitsy ny anareo zany ao anatiny reny famakina teny reny ao anatin'izany ihany koa dia hoe ny sekoly ho an'ny olona rehetra zay manana fahasembanana dia napetraka ihany koa ao anatin'ny tony sekoly manara-penitra zay najoro tony ny zoanareo mba hahafahanareo mandraty fianarana. Amin'ity taon'ity dia ankizy miisa enina tapitrisa manerana ny nosy no zaraina boky tsirairay izay ahitana rakibolana sy boky frantsay sy malagasy ary kajy ho ny filoham-pirenena. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy hita fiakatra amin'ny dingana famaranana ny lalao fiadina ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taranja basketball na ny Afrobasket 2021 ny ekipa pirenena malagasy. Isa telo no azony Madagascar tao anatin'ny lalao telo natrehany ary natonga azy any amin'ny laharana fahaefatra anatin'ny vondrona izay misy azy. Faharesena fahatelo no azony Madagascar nandritra ny lalao natrehany omaly ny aonany tamin'ny ekipa ny Congo tamin'ny isa 24 efa resy ekipa ny Centrafrika ihany koa ny ekipa malagasy ny 24 Novembre lasa teo tamin'ny isa 5-7 mitana laharana voalohany anatin'ny vondrona i Tunisie izay manana isa 4, faharoa ny Republika Demokratika ny Congo ary fahatelo ny ekipa ny Centrafrika. Ny dingana famaranana amin'ny Afrobasket 2024 izay ho tanterahana any Kigali Rwanda ihany amin'ny 4 Aogositra hatramin'ny 5 Septambra 2024. Fananjakazakany rivorandrianarivony izay efa namiratra nandritra ny rally farany teo ny fifaninanana tamin'ny fitondrana kodiaran-droa omaly teny Merikasinina nandritra ny ATA na ny Ambomalaza Tematak no karakarain'ny X9 moto hiama aorian'ny no nentiny tamin'izany fifaninanana manamory kodiaran-droa lehibe sady matanjaka tamin'ny alavirandalana 4.3 kilometatra no tanterahana tamin'izany. Mpifaninana ny isa 5.30 tamin'ireo 7.30 ny soratra anarana no nandray ny fiaingana ary ny verenana inefatra misesy ny lalana Merikasinina Ambomalaza ho an'ny omaly izay. Samy nanao izay ho afany avokoa ireo mpanamory rehetra nandritra ny fiaingana intelo miataona na ahafahana namaritra ny fe-potoana tsara indrindra tamin'ny fifaninanana ATA na Ambomalaza Tematak no karakarain'ny X9 ity. Teo ihany koa ny teknika mpanamorina voalanjalanja takin'ny lalana raha mikendry azo vokatra tsara. Nisy ireo mpanamory ny anjera tao anatin'ny fifaninanana. Isana nampiavaka ny fifaninanana tamin'ny ATA andiany voalohany ny fandraisana anjara ny vehivavy miisa roa teo amin'ny fanamorina tao anatin'izany Larisia nitondra ny Husqvarna sy Karen nitondra ny Suzuki GSX-R 750R. Izy roa vavy reto izay naneho ny fahaizana mifehy ny fanamorina ny moto be toa ny Larisia izay tafiditra teo amin'ny laharana 20. Teo amin'ny vokatra ofisialy nandromaka ny fandresena amin'ny filaharana ankapobeny ny rivorandrianarivony nitondra ny moto Yamaha R1 navita ny alavirana 2 minitra sy 5 sekondra sy 10 ampahazatony nanaraka azy akaiky Pierre Valan nitondra ny Husqvarna navita ny 2 minitra sy 9 sekondra sy 10 ampahazatony ary teo amin'ny laharana fahatelo i Anjoanina mitondra ny BMW S1000 navita ny 2 minitra sy 9 sekondra sy 10 ampahazatony. Tery ny ampahampitoana ho an'ireo telo voalohan'ireo. Fa isan'ny fifaninanana maro-pakafy ny fanamorina ny kodiaran-droa. Marobe ireo mpijery namonjy ny toerana hifaninanana raha vao nisokatra ny lalana tao riny ny fiaingana andrana voalohany. Marobe ihany koa ireo mpanamory moto tonga teny an-toerana. Eo amin'ny zanam-pandaharana fake news roy news kosa indray. Zazalakely mena vava iray no nahavariana sy nahatonga resabe tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook tao. Miloko fotsy avokoa ny volony ity zaza ity ary tsy misy mitovy loko amin'ny volony nefa ny an'ireo ray aman-dreny tena nisy arve ity tranga ity sa vaovao ny nina noforoana indray ndao arantsika ary na fake nareo izany. Firy no nahatonga ny resabe tao anaty Facebook tao. Zazalakely iray no fotsy daholo ny volony kanefa tsy toy izany ny an'ireo ray aman-dreniny. Nandeha ary ny adefitra ka atao ireo laza fa tsara ny aboboana.
Ny ankamaroan'ireo nanao commentaire kosa nandoka avokoa ka nilaza fa mahafatifaty sy tsara ny volony. Tao koa ireo nanany ihany hoe fotsy tsara lavitra noho ny an'i Donald Trump ny volon'ity zazy ity. Efa tonga hatrany amin'ny 4,7 ireo nity ny faneho-kevitra izay narahana sary raha toka 3,900 ireo naneho ny heviny momba ny tranga ary efa tafiakatra 404 ireo nizarany vaovao. Rehefa nanao ny fanadihadiana ary ny ekipa ny fake news real news dia fantatra fa teratany Amerikana ity zazy ity ary Benz no anarany. Tamin'ny taona 5,4 izy no teraka ary vao teraka dia efa lantsa teo amin'ny 5 kilao teo. Efa fotsy avokoa ny volony raha vao teraka tamin'ny fotoana io. Raha ny fanazavan'ireo mpitsabo dia tsy marary akory izy ary efa nisy ny fitiliana natao tamin'ny rany fa sady tsy misy olana ny mikasika ny volony no joboba akory izy fa misy sakafo sy akora azo avy amin'ny sakafo tsy ampy ity zaza ity. Nambaran'ireo mpitsabo ihany fa mandalo fotsiny izany volo fotsy izany fa tsy ho fotsy mandrakizay tahaka izao akory ny volony ity zaza ity. Real news araka izany ny vaovao. Fa amin'ny alahady ho avy izao no anarahantsika ny fitany izay azakazaka fiarakodia azakazaka ho an'ny kodiaran-droa safady indrindra eto amin'ny Real TV Madagascar no anarahanao izany ho amin'ny alahady ho avy izao. Dia izay ihany koa tokolasy tokovavy no entsika mamarana ny fampahalalam-baovao an'ity andro an'ity. Asaika ohatrany ianao tsy hisaraka amin'ny Real TV Madagascar satria dia mbola anaraka ny fandaharana l'invité du jour isika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Mandra-pitafary tokolasy tokovavy. Pic 200 étires. Pic confort 2. Pic 300 étires. Pic flex 3. Pic flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia zo fototra ho an'ny vehivavy na tanora na nahazo taona ny olona manana fahasembanana, jambo, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, sahany Waterred dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Ankazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandrimo, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Chocolat Tsara, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsara, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions.